dia faly miarahaba ny fifoazana amin'izao fotoam-bokatra lehibe izay atrehana androany izao. Faly tokoa isika nahatratra izany taom-bokatra izany. Ary rehefa miteny hoe vokatra moa dia itsika reto mihitsiny no vokatra zany asa-pifoazana zany. Dia andehantsika aloha androaka devoly, satria ny devoly dia manelingelina mandrakariva, salobina ary koa mangala teny. Vavakitsika iondrika. Jesosy misaotra anao zay nahatratra ity androm-bokatry ny fifoazana ity indray, ary dia midera sy mankalaza anao zay ny amin'izany fa nahazo tombonandro indray nomenao fahavelomana izay ary dia trapamonjeny izay Jesosy. Ary ankehitriny tsy faly ny devoly amin'izany fa hatratraranay ny taom-bokatra zany, fa manelingelina anay mangala-tsaina mihitsy ny ary mitady zay irika rehetrarehetra hidirana aminay mampatory anay. Zany indrindra nefa nanomezanao anay fahefana nitsaka mena rana sy maingo, andresy ny hery ny fahavalo rehetra zay misy nefa tsy hampaninina anay zany. Zao famantarana izao no anaraka zay mino, amoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy, andray mena rana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy tsy hampaninina azy zany. Misy afo meloa azy ka mandevina amin'ny fahavalo manodidina, manao ndrivotra hoirany sy ny lehilahy fompanompony. Fa Jehovah Andriamanitra ao dia afo mandevina, eny Andriamanitra sary-piaro izy. Koa hery sy fahefana avy aminao Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona avy any Nazareta, no andidiko ny asany devoly rehetrarehetra, androtsako ny afonao Jehovah, anenika ny fiangonana ity efitrano rehetrarehetra, andidy sy androaka ny asany devoly kananoro vaziva zazavavy torana ho may any faniny rehetra devoly mangala-tsaina didina sokoana amin'ny anaranao Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona, didina sokoana torana amin'ny afomasiny Jehovah, mpandatsakaina torana amin'ny afomasiny Jehovah, torana ho may framasao torana amin'ny afomasiny Jehovah. Tsanakely tsanana fahefana eto amin'ity toerana ity, fa any Jehovah ny tany zay rehetra eo aminy, zao rehetra zao sy nykonina eo aminy. Dia misaotra anao zay Jesosy fa manaiky tokoa ianao hiara hiasa aminay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehovah tompony maro, heniky ny voninahitra ny rehetra. Amen. Ho fitohizany zany fiderana an'Andriamanitra zany dia ataontsika eo ambany masontsika eo ny Salamo 520, Salamo 520 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Dia ny hira fifoazana 410 na 510 zany isaoranay Zanahary izay mitasy miaro. Vavakitsika rehefa vita zay ary dia manao ny hira alohan'ny toriteny zay vao mipetraka. Salamo 520 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Manomeza ny Jehovah ry zanak'Andriamanitra, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah. Omeo an'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, miankofy eo anatrehan'i Jehovah ny fiaingona masina. Ny feon'i Jehovah ny eny ambonin'ny ranobe, Andriamanitra ny voninahitra no mampikotrokorana. Jehovah no eny ambonin'ny ranobe, ny feon'i Jehovah be hery, ny feon'i Jehovah be voninahitra, ny feon'i Jehovah manorotoro ny azo sedera, eny Jehovah manorotoro ny azo sedera any Libanona. Amen. Isa
manome voninahitra ny anaranao zay ry tompo Andriamanitra y lay Andriamanitra masina indrindra lay Andriamanitra be hery indrindra lay Andriamanitra tsy mahafoy ny zanany fa nomeny Jesosy Kristy zanakao malalanao lay tianao indrindra mbola hiaraka aminay indray eto amin'ity kanja masina ity zay andrenay ny lohanay efa teto ianao tamin'ny maraina mbola entiko ianao mandraka ankehitriny ary laza zava-boatendry aminay ianao zano niteraka anao anio zanako ianao ary ny zanako sy ny asan'ny tanako adidiko zany ndreto zay Jesosy zay adidinao miara mideranao miara miombi-mbavaka ary de miakohaka eo anatrehan'ny voninahitrao ka na de tsy tahaky ny fomba ny any an-danitra ary zany Jesosy fa mitsotsotro zao ihany dia mitsangana izay mijoro izay manondrika ny lohanay izay de mba tahaky ny any an-danitra any koa zany Jesosy de mba raiso ry tompo fa vokatry ny fonay manao hoe masina 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 Jehova tompo maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen. Ataontsika ny hira 259 159 enina amby dimapolo amby zato afatry ny lanitra no ambarany nampitondrain'ireo tanora mba enoyange iay anareo re olombelona raha miala ety an-tany miomana fa hiakatra itoanatrianao ndray zay Jesosy ry Andriamanitra masina indrindra zay le Andriamanitra mbony indrindra Andriamanitra izay tomponay lolo avinay atapony lony Andriamanitra tsara indrindra sady mpanao tsara ary Andriamanitra tsy mba reraka fa miteny aminay mandrakariva satria tsy te-hanana ratsy ianao dia mandefa ny teninao foana hanadio anay hanamboatra anay hanitsy anay hampiomana anay fa ho avy ianao ary tsy ho avy fotsiny amin'izao fa hanavaka araka ny fitsaranao anay dia mitenena Jesosy io mitenena aminay olonao mitenena fa miaino anao zay amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta no angatahany zany amen. Napetraka ny fiangonana dia faly miarahaba antsika rehetra ary miarahaba manokana moa ny fifoazana zay alahadin'ny fifoazana androany ary ny tena fifoazana dia Jesosy tompontsika zay mamoatsika foana ary ny toetran'i Jesosy ny tena fifoazana
ary dia zany toetran'izany ny tiany ho zaraina foana iainantsika ho arahantsika fa raha miaina araka izany toetrany sy fomba fanao zany sika dia anamboninahitra hitoetrany aminy araka ny teny moa izay ny fidina fanevana izao vokatry ny fifoazana izao dia hoe Andriamanitra maninona moa Andriamanitra miteny vakitsika vetivety io Deutéronomia 5:20 dia hotoizatsika ihany koa any amin'ny Isaia 2:20 Deutéronomia 4:5 dia ny 20 dia toizatsika ihany koa ao amin'ny Isaia 2:20 dia ny 1. Vakitsika ny Deutéronomia 5:5 dia ny 17 teo faraky amby 20 azafady dia toizatsika amin'ny Isaia 2:20 ny 1. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy rehefa samy nahitsika ka hoy ianareo indro efa nampahitany Jehovah Andriamanitsika ny voninahiny sy ny fahalebiazany sika ary efa retsika ny feony avy tao amin'ny afo koa efa hitatsika androany fa Andriamanitra miteny amin'olona nefa velona ihany izy tsy angina aho noho ny amin'ny ziona ary tsy tsamiteny aho noho ny amin'ny Jerosalema mandra-piposaky ny fahamarinany tahaka ny famirapiratry ny mazava ary ny famonjena azy tahaka ny fanilo mirehitra ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen endriavana efa nitoriana nanomboka tamin'ny talata angamba nalatsinainy izay fanevantsika hoe Andriamanitra miteny Andriamanitra tokoa no miteny ary zay no arahantsika hatramin'izay ny vavahantsika dia teniny zany Andriamanitra zany foana no narahantsika fa raha tsy nanaraka an'izany tsika dia atao hoe diso lalana diso hevitra ary dia manjary manao ny tsy fanao tsika tsy ho tonga any amin'Andriamanitra Andriamanitra ozy miteny foana izy vao manomboka tsika raha vao tonga ny farana ny taona dia mihaona eto dia hiditra amin'ny taona vaovao miandro zany Andriamanitra miteny amintsika zany ray zany Andriamanitra zay tiatsika ary tsy Andriamanitra tsika fotsiny izy fa Andriamanitra sady raitsika le raitsika tena tiatsika mihoatra noho ny fitiavany ray atsika raha ny zavatra ataon'Andriamanitra raitsika amintsika sy ny anatra sy ny teny ataony ambony lavitra noho izany ny raitsika dia kely zay mba anatra kely ataony indrindray raha tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa nen'Andriamanitra dia asehony mihitsy fa zananytsika zanany dia tena mahasarotiny azy karakarainy velominy fa matetika izy le Andriamanitra raitsika ilay miteny draindray sy ny tsy niavintsika tsy ratsiraitsika ary dia mampalahelo azy zany hifarana zao ny taona riavana efa 17 ny volana Novambra androany 13 andro sisa ny Novambra ary dia ny farany dia ny volana Desambra ndray sisa io Andriamanitra io niteny tamintsika tamin'ny fiandohany zao volana zao tamin'ny fiandohany ty taonty fa taona efa haitsika tsy enjery tsara inona le tsy enjery haitsika hoe taona ninona moa taona ny sivana manivana zany Andriamanitra tsy hoe androanina rapitso izy vao anivana fa efa nanivana foana efa nandalo teo aminao ve zany sivana zany na efa mba nomaninao ve zany Andriamanitra miteny zany nenona fotsiny tamin'ny sofina vanana ve dia navela andeha fotsiny tamin'ny sofina vy navela fotsiny teniteny teo foana ve izy nandritry n'izao taona mahasivana anyvanany itsika zao betsaka zay teny efa nomena atsika zay asaina mibebaka foana na alahady na alarobia io Andriamanitra miteny ho any zay tena mitady azy tamin'ny fony tena nanaraka zay lazainy fa nahita tokoa zany voninahiny zany izy ary araka le teny lazaina teo hoe vakina teo hoe na dia teny azy Andriamanitra nandre azy ny teny zay tena niaraka taminy
fa tsy maty. Taloha mankony rehefa hoe maheno ny tenin'Andriamanitra dia ila torana miakoka ingana mifona Andriamanitra fa ny teny tamiko ianao mifona fa ratsy aho. Ary indrindra moa zany hoe mahita azy ny voninahiny tsy mahita ny tarehiny fa nanehony fotsiny hoe nahita ny tanany nahita ny tongony. Mandreny feony dia fa tena atao hoe torana kely mihitsy ny airy ny aina amin'izany Andriamanitra hoe indray fa ny teny tamiko Andriamanitra. Mbola miteny izy zao ry fifoazana. Mbola hiteny izy araka ilay voalazany eo amin'ny Isaia teo hoe tsy angina mihitsy aminareo, tsy angina aminareo mihitsy ary tsy tsahatra mihitsy hiteny foana fa zay zanany tena zanany miaino dia mahafaly, mampiova azy, mampitombo ny finoany, mampitombo ny fifaliany, mampitombo ny fitiavany an'Andriamanitra. Le tenin'Andriamanitra reny manova azy ary dia faly mihitsy izy manaraka ny reny. Fa ho an'izay tsy nanaraka kosa fa mbola nandia ny andro lava, nanjeny ny andro lava. Mbola ela va tonga ny faran'ny volana Desambra. Mbola nivana ihany Jesosy, mbola nivana ihany Andriamanitra, mbola tsy ho tonga ty amiko angamba zany. Hoy ny sasany. Kanefa ry havako Andriamanitra ilay ty io miteny foana tsy mety mitsahatra io mba tsy ho izy ny diso rahatsa zay. Mba tsy izy ny anenina hoe dia tsy niteny tokoa moa za, tao tsy nananatra mihitsy moa sa ve dia tena hoe tsy nisy mba zavatra nambarako azy hoe aza manao an'ity na manao an'ity, fa niteny foana izy ka tsy nitsaha niteny mihitsy. Natao amin'ny tenantsika tsirairay, natao amin'ny ankohonantsika, na tany am-piangonana na tany am-piasana miteny. Ary io Andriamanitra miteny io aloha hitatsika rehefa misy mitory-teny dia Andriamanitra zay io miteny io. Mino an'izany sika sa tsy mino? Ary tsaroantsika ihany koa fa hoe ty teny vakintsika ty dia iza mihitsy io teny io dia fa nandalo teo amintsika foana izy, niresaka tamintsika foana izy, bitsibitsika tamintsika. Ary dia matetika rehefa mibitsika izy ka manome saina dia misy mamaly avy hatrany. Tsy marina zany. Andriamanitra manana ny fomba nitenenany, misy tenenany amin'ny alalan'ny mpanompony tahaka izao. Misy Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny bokiny Baiboly zay vakinao dia miteny aminao raha inonao io. Fa misy mo sasany rehefa tandrify ny tenany le tena tandrify mihitsy ka nandona ny fony, le zavatra fanaony mihitsy dia voatsindrona ny fony tonga izy dia tezitra hoe way tsy mila nitya fa leo ajanoko an'ity. Le Andriamanitra miteny tsy rarahina, tsy enona. Misy koa izy io tsy heninao ny feony fa ao anatin'ny sainao fotsiny. Ary ny ady zany ny fomba hitenenan'i Jesosy amiko. Manome saina fotsiny izy rehefa nangataka na misy zavatra ataony amiko dia manome saina ary ndray miserana iny saina tolony iny. Ka raha iny saina natolony iny indraindray atonga hoe misaotra Jesosy. Ka raha amin'iny izy manolo-tsaina iny tsy narahako tamin'iny fotoana iny zay tiany lazainy dia manahoana? Voafafy iny fa fany Satana aingana maneniny ianao satria tanteraka le teny lazainy nefa tsy narahana, tsy nienona. Ka Andriamanitra miteny amintsika amin'ny fomba maro samihafa araka ny efatsika FPVM koa. Andriamanitra miteny amin'inona le tena zay nilovatsika, zay narahantsika tamin'ny dadarandrena atoandro dia inona le hitenenany amintsika? Ny lofy. Dia fa nihitatsika moa le maka ny teniny. Miteny amintsika foana izy ho an'izay manaraka tompo tohizo. Tohizo ny teniny fa tsy hanenenanao zany. Satria amin'izao efa faran'izao Andriamanitra dia mandefa ny teniny foana, mandefa satria miala neniny izy. Mba te hahita vokatra izy hoe le teniko zay efa natsipiko teny, efa nirehetra teny amin'ny rehetrarehetra reny zany teniko zany. Ohatran'iza re ny vokatra, ohatran'iza re no tena mba isan'ny olona ny fo novany zany teniko zany. Ho antsika zay mandeha rehetrarehetra mandeha manao tavika masina, ny tanjontsika dia ny amafy le tenin'Andriamanitra mba ho reniny rehetrarehetra. Satria mitenin'i Jesosy miteny fa ity tenin'Andriamanitra ity dia tsy alana mihitsy aloha, tsy averina any amin'Andriamanitra any mihitsy aloha, tsy maintsy tenenina foana, toriana foana raha tsy vita zay asa nanirahana azy. Mbola tsy vita zany. Ary dia zay ny ataoko tao hoe tsy angina Andriamanitra, fa raha mbola misy ny Andriamanitra afaka miteny amintsika ry havana, eno izy. Isika ihany milanja ny vokany.
hanaraka atsika dia nivokatra be zay teny fanekena na zay rehetrarehetra teny nomeny Jesosy izy efa niteny mihitsy Andriamanitra niteny koa hoe ny amin'ny teny rehetra zay nolazainy ny vavako izy dia hoana tsy maintsy tanterahako ka dia anjarantsika zany manaraka zany lazainy zany fa rehefa niteny tamintsika izy hoe ataovy zao dia ataovy zay fa tanterahany tokoa enio hoe sitsika indraindray manao hoe zany ve dia ho tanterahany Jesosy tokoa zany ve dia tena ho marina tokoa aleo ihany aloha fa zao ny hevitry fa zany an Jesosy zany to tsy dia mitovy amin'le anahy loatra dia lasa hovatsika ny hevitritsika le tenin'Andriamanitra solotsika ny tenitsika dia manjary diso fanantenana tsy teny be dehibe fa ndeha jerentsika ny Amosa 9 anisan'ny perikôpy androany io Amosa 9 9:12 miteny itsika Andriamanitra milaza fitiavana izy milaza iny milaza fahasoavana milaza famonjena milaza fampanantenana fiainana mandrakizay fa izy koa dia miteny milaza oloza milaza aretina milaza zavatra ratsy dia anjarantsika ny manaraka fa ity tenenitsika ity vakitsika Amosa 9 9:12 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'izany andro zany Amosa 9 fasivy azafady lasa ny fasivy ny masoko azafady tompo indro avy ny andro Jehova tompo zay anaterako misary amin'ny tany tsy fanirian-kanina nefa na etaetan-drano fa faniriana andre ny tenin'i Jehova 12 ary vembena trany amin'ny ranomasina ka trany amin'ny ranomasina ny olona ary hatrany amin'ny avaratra ka hatrany amin'ny atsinanana eny ivezivezy hitady ny tenin'i Jehova izy nefa tsy ahita mbola miteny Andriamanitra dia ny mbola miteny izy tompoko dia ny mbola misy Andriamanitra foana mamafy ny teniny na amin'ny radio na amin'ny baiboly na amin'ny toriteny naiza ka mbola mandreo hoe tenin'Andriamanitra zany mba harao re tompoko takantsika mihinam-bary tsika ve mihinam-bary fa leo vary efa tsy hinana mihitsy ny aloha androany misy manao an'izany ve misy rehefa mihinam-bary iny teny mbola inelanelany mbola nona ihany mbola mitady ihany raha mba tahaka zany angamba ny fitadiavantsika zany hanimpanay zany dia tsika ny sambatra indrindra fa ny tsika indraindray mifanohitra fa ny tena aranofo dia be kibo mihitsy fa be vozona mihitsy fa tsy hafa iaina mihitsy amin'ny tavy fa ny fanao anaty mahikely tsy manam-pinoana tsy mivavaka na manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mandeha amin'izay ataony raha mba ataontsika tahaka ny fitadiavana hanina ho an'ny nofo ny fitadiavantsika ny tenin'Andriamanitra mba tena ahavoky atsika sambatritsika fa ity riavana dia aoka hodinitsika indro avy ny andro Jehova hanaterako misary ny tany tsika raha vao mandre misary dia tsisy vary zay tsisy zavatra hohanina zay maina ny tany fa eto amin'ity zavatra ity no misary ampahafantarin'Andriamanitra atsika dia misary tsy mitady sakafo tsy mitady vary fa misary hitady inona izy ny tenin'Andriamanitra no tadiavina iza ny afaka hitory teny iza ny mbo afaka mpianatra soratra masina aiza ny misy baiboly mba hiteny mba hiresako mba hovakiko andrenesako ny tenin'Andriamanitra hangina tompoko io Andriamanitra io ndray andro any Andriamanitra tsy teny tsony izy rehefa tonga ny fiafaran'ny fotoanany fa misy farany izy io ijoro vavolombelona aminareo tamin'ny tsy anahy akory fa nofo ny namako anankiray raha nanofo izy dia satria tsy mivavaka io olona io fa anisan'le mafiatoka rehefa mba toriana ny filazantsara nanaovana le porte reny dia anisan'izay tsy tia zany tsy diny zany izy vangin'ny mpivavaka zany tsy tiany zany ndana mandeha any amin'izay namanareo mitady anareo mandeha fa tsy aty aminay aty dia isaky ny misy mpitandrina le mpitandrina zany tsy kivy nandeha any tory filazantsara ho aminy eo manazava ndanao ay ianao mandeha any fa tsisy lako anao tsy aty mihitsy fa diso lalany ianao nandeha aty antranoko aty fa mandeha any amin'izay milanao any fa za tsy mila dia io moa ny mpanompon'Andriamanitra raha tena izy dia tsy tokony ho kivy
tsy tokony ho tezitra ka hoe ao ary ianao sy ny lambanao fa vitsy zay ny adidiko zany ve ny ataontsika rehefa nitorytsika ka nandany olona tsy nentina ndray atsika ozy ve tsika hoe efa nialanenina fa dia eo anao zany fa ilozako fandehany amin'izay mbola mila mahazo manao zany tsika sa tsy mahazo ireny ne le olona very reny le tadiavin'i Jesosy amintsika izao io matoa izy efa nidiranao dia renao ny teny ny fantatrao fa very olona io fantatrao mihitsy fa tsisy ninninina azo ny atenaina ny an-danitra any reny mihitsy nitoriana mpitiavana andresenao lahatra ary rehefa mbola tsy mandray any izy mbola tsy manaiky entinao ambavaka io any an-trano any tonono foana fa io le very tsy maintsy ho tadiavinao entinao amin'i Jesosy ny anjarany olona io dia tokony ho ao amin'i Jesosy ny fanahany fa tsy kivy tsika dia rehefa nandrean'izany le mpitandrina moa dia nivavaka ihany izy hoe eny ary fa za andeha nakany amin'ny hafa tokoa izy fa izy tsy nitsahatra nivavaka ho an'io olona io ndray andro tokoa ara dia narary io rangahy io tena narary be ary tsy nisy tsony le olona namangy vangy azy pastera moa tsy tonga tany fa efa nandeha tany amin'ny hafa ny mpiandrika io efa tsy nandeha tany tsony fa rehefa samy fampiresaka io ny ka masika be tsisy andeha any tsony dia tsisy nandeha ndray andro tena narary izy rehefa narary amin'izay zay vao namelovelo tao anatiny amin'izay ohatra ny mandre amin'ny pastera mitory-teny izy ay zary zay pastera zay za zao tena mila mihitsy za zao te heniny teniny satria efa mangovotra efa marary be mba tsapany ihany hoe ho faty aty dia andeho aiza tady ny pastera izy tadiavina indray pastera fa tsy hita mihitsy tsy afaka nandeha tao aminy mihitsy ary Andriamanitra moa nyteny ihany nisy fotoana na nytenenany tamiko ary andre mandeha tamin'izay tany manakara le mitory-teny ianao dia le olona tsy miaino dia zao ny teniny hoe sorika aty aminareo pastera io hitady azy ianareo fa tsy ho alefako makaty tsony izy sady nalahelo any tsy hitako izay nylazaina ary dia maniry tokoa hatramin'izay nialako tany zay efa taona voan'ire mandeny mba nitafaverina tany ary tsy nono hoe ho amindreo fa nandeha nampianatra izay nandehanako tany fa tena nampalahelo tsy hitrany tsony ianao pastera ahoana nohatra tsaroanay ny teninao tsaroanay ka efa tara loatra anie zany dia ny mbola misy tenin'Andriamanitra ry havana arao dia ity rangahy ity zany ho ale nanofy inona ny nofy ny tao anatin'izy narary be tady ny pastera hony izy dia le tsy nahita aloha dia nitsangana amin'izay hony izy nandeha nitady baiboly erany toerana rehetra zay tokony ahitana baiboly any amin'ny fivarotana baiboly rehetra any amin'izay misy olona tokony hanana baiboly niazakazaka tany izy dia manontany amin'ny mpivarotra anankiray efa tsisy tsony mandeha any amin'ny anankiray indray afa tsisy tsony aizy pastera hitory tsy hito pastera ary eza le mpiany reny ao anatin'ny nofony zany tsisy hita za zany tena mangetaheta mafy tian'ireny tenin'Andriamanitra za tena mangetaheta aiza no ahitako an'izany dia nandeha hony izy mbola ao anatin'ny nofo dia nandeha reraka araka ty hoe ivembe nandeha amin'ny atsinana nandeha amin'ny avaratra nandeha aiza fa tsy ahita dia tsy nahita mihitsy hony izy ary tonga tao amin'ny anankiray trano anankiray fivarotam-boky reny efa boky efa tranainainy reny dia hoe ty misy dia faly tena faly niorakoraka mihitsy hoe saotra Andriamanitra fa maky an'ity ary efa tonga any an-trano anaty nofony ihany io rehefa nisokafany amin'izay hony le baiboly fa ndeha maky tany an-trano fa fotsifotsy hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy le baiboly fotsiny fa tsy soratra tsony ao anatiny le fangetahetana hitady tenin'Andriamanitra tsy nahazo tsony tsy nisy nahafa-po ny soron'Andriamanitra mbola hoe soron'Andriamanitra ny io teniny io hoe sorony io ko saodizanao amin'ny baiboly ko ao foana fa rehefa te hamaky dia aleo rehefa kaikaiky efa tapitapitra ny andro hafatesany rehefa tonga ny andro hafatesany mbola ho avy ny andro esory koa izy rehefa tanteraka zay nanyrany azy efa nandalo teo aminao ny teniny efa teo masonao efa nivakiny vavanao ndrenesy ny sofinao fa tsy nahoanao tsy nampiovanao tsy nampihetsika anao ka rehefa tonga any amin'ny hafa ndray ny tenin'Andriamanitra mandeha misy miova any misy manaraka any faly Jesosy dia afindrany any ny teniny tsy maintsy mandreny olona rehetra dia miteny foana izy miteny foana
fa ny afarany tirangaty nitomany ny gogogogo amin'izay izany teninao Andriamanitra ao anaty nofo zany nitomany ny gogogogo fa tsy tsitsony ny tenin'Andriamanitra madio ny baiboly fotsy ny baiboly tsy nisy azo ny vakiana tsony taitra tamin'ny nofy amin'izay izy rehefa taitra izy dia nofy ihany le izy izy io manana baiboly ihany eo an-tranony fa tsy any vakiny na piriminy lavitra be raha vo taitra izy dia hitany fa kay nofy lasa nitsangana nanarary aza dia nikarona le baiboly zany misy ny baiboly zay vo nanao toerana tsara hamaky amin'izay Jesosy soa ihany fa mbola eto ampelantanako mbola tsy nadio kay ny baiboliko mbola misy soratra fa tsy nadio tahaka an'le hitany tary ry avako malala sao dia ho anenenantsika tahaka an'izany ny miainy fotsiny hoe Andriamanitra hono ny teny hoe Andriamanitra hono ny teny tamin'ny tary dia nanao ohatran'izao dia rehefa misy olona mijoro vavolombelona indray dia faly fotsiny tsika rehefa nanao zava-mahagaga be tamin'le olona nandray ny teniny Andriamanitra dia rehefa mahita an'iny dia tsika dia mipitehaka foana ny anjarantsika satra ny Jesosy miorakoraka ary tsika be mba nanao tahaka azy mbola eo ampelantananao tompoko ny baiboly misy amintsika mody any an-trano zao dia ampiremina ambony etazery iny baiboly iny na atao ery amin'ny ambony latabatra ery feno vovoka io amin'ny lahady indray vo andeha zay vo tsotsofina fafafahana ny baiboly fa andeha hivavaka zany hoe nandritry ny herinandro ianao namaky baiboly sa tsy namaky herinandro ianao ve mahavitsitsika hoe herinandro tsy mihina-kanina misy mavita herinandro hoe za tsy hina-kanina fa petraka fotsiny sakafo mavita ve ny fanahintsika zany efa nona ary eritrereto fa mety efa ho faty araroty ry havana handalo ny sivany handalo ao aminao ny sivan'i Jesosy le olona mazoto mamaky ka manaraka ny teniny ve anao ary misy ny tenin'Andriamanitra zany jerentsika farany ao amin'ny Matthieu toko fahadimy dia ny andininy fahasivy ambin'ny folo Matthieu toko fahadimy ny andininy fahasivy ambin'ny folo dia ny tapany faharoa amin'le sivy ambin'ny folo nefa tsy maninona fa vakitsika daholo le sivy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary amin'izany nazovo no mamany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy fa eto amin'ity faharoa ity fa nazovo no mankatoa sy mampianatra ireo dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra io tenin'Andriamanitra renao foana vakinao foana io miteny izy hoe ankatoa avy arao tandremo ampiasao hanitsy ny fiainanao fa raha mitandrina an'io ianao ka mampiasa an'izany amin'ny fiainanao ary tsy hoe mitandrina fotsiny ny ilain'i Jesosy amintsika fa ninona koa aninona n'le teny retsika iny ho ampianarina any amin'ny hafa reo le mbola very reo le tadiaviny reo torio amin'ny jentilisa torio amin'ireo mpanompo sampy reo fa tiany Jesosy zay naresy lahatra anao tao amin'ny tenin'Andriamanitra zay niteneniny taminao resy lahatra ianao zarao amin'ireo mbola very reo fa reo mihitsy le andrasan'i Jesosy ianao hoe faly ane Jesosy rehefa makatoa ny tenintsika ary tsy makatoa fotsiny hoe mitandrina fotsiny fa lasako mizara le tenin'Andriamanitra naharesy lahatra anao ka zay nankatoavinao dia mba mampianatra koa ianao mba hankatoan'izany mba azo fanatsika na ray aza tonga anao any an-danitra ry havana nampianatra ianao fa tsy manovo eto foana manovo foana dia feno fa mba zarao zay azonao ka zay naresy lahatra anao na tonga anao tena baboka na tonga anao tena fifoazana marina zarao zany toriny filazantsara hoy ny tenin'Andriamanitra tenin'i Jesosy tany amin'ny Matthieu toko fa 20 tany sa faharoapolo ataovy mpianatra ny firenena rehetra itsika mahatonga ny olona mpianatra dia tsika mampianatra rehefa mampianatra ny tenin'Andriamanitra tsika dia io fa mahazo mpianatra lasa mpianatra Jesosy
ka dia samiry havana makatony tenin'Andriamanitra zay renao. Io Andriamanitra miteninao aza vela ho fotsirory aza vela ho tovoke. Fa mbola ho avy ny andro angina izy, ka rehefa mangina izy tsy eo ampelatananao tsony ny teniny izy koa tsy teny tsony eo ianao voataitra hoe iza ny tenin'Andriamanitra iainako, fa mahantra indrindra ny fanahiko, mosarena ny fanahy nefa tsy hita ho amintsika n'izany teny zany. Angane mba hanararoatra tenin'Andriamanitra mbola eo amin'ny masonao, mbola reniny sofinao, mbola vakin'ny vavanao zany. Dia anovatsika ka raha tonga Jesosy anivana dia mba olona mavesa-danja no hitany, miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, makatony teniny manaraka izay lazainy ary mivelona amin'izany tenin'Andriamanitra, mba ho tena fifoazana tokoa isika rehetra. Amen. Dia mbola mamerina ny fiarabana atsika rehetra vahoakan'Andriamanitra na hatratra nyity fanateram-bokatry ny fifoazana ity. Itsika rehetrarehetra zao ry havana dia tsaroa fa fifoazana daholo. Misy mantsy ny diso hevitra rehefa natao ny fanentanana hoe miakanjo fotsiny dia ozy ny sasany ho an'ny mpiomana izany, ho an'ny mpiandro izany, ho an'ny iraka izany, fa tsy ho anay. Eto ry havana, tiako ny miteny amintsika fa itsika rehetrarehetra zao dia fifoazana daholo. Tsika rehetra izay tonga manatrika izao fotoana izao dia fifoazana nanaritsika. Matory ange izao any an-trano fa itsika izao ilay mifo noho izany taddio ry havana. Fa raha tonga eto ianao androany dia fifoazana ny anaranao. Tonga eo amin'ny ampaham-potoana lehibe tsika ry havana dia ny anolorantsika ny tenantsika. Ao anatin'izany fanateram-bokatra izany dia atolory mihitsy ny tenanao aloha ny atao vokatra voalohany indrindra. Inona moa izany ry havana ny tiako hisaritana ny sainao amin'izany hoe atolory ny tenanao izany? Atolory androany izay rehetrarehetra mbola namatopatotra anao, izay rehetra mbola tsy nibebanao, fa nahambara amintsika fahazato fahariva zange ny tenin'Andriamanitra manomboka hatrany amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy, fa rehefa tsy hibebaka tsika fa ny ataontsika ihany ataontsika dia ohatry ny hafahafa ihany ilay hoe Andriamanitra miteny fa na izy ara mety hisalasala ny teny amintsika. Fa tsy misy afa-tsy ny fibebana ihany ry havana, ny fibebana ihany ny lakile ahafahantsika mivoaka na maninona na maninona tsika. Tonga eto ianao androany ry havana. Ataovy zava-dehibe aminao hoe mbola afaka mibebaka, mbola afaka mitondra ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra, fa aza atao fahazarana hoe tonga indray hono ny fibebana mitsangana ny olona dia mba mitsangana, mandohalika ny olona dia mba mandohalika, fa ny vatana ny eto fa ny saina mandeha maniditsidina any. Fa androany ry havana, ataovy zava-dehibe amiko sy aminao raha mbola manana anjara afaka hibebaka tsika, hitondra an'izay rehetrarehetra mamatopatotra atsika eo amin'ny fiainantsika. Ny tenin'Andriamanitra nge manao hoe any amin'ny bokin'ny Isaia ihany izy miteny amin'ny 7:50 ka ny 1:1 sy ny 2 manao hoe indro izy ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare, fa ny elokareo izy ny efitra mampisaraka anareo aminy ka dia tsy miaino izy. Ka dia ambarantsika raha ny teny faneva hoe miteny Andriamanitra kanefa ny elokontsika mbola ao dia maninona ozy dia tsy teny izy. Ko andehantsika ry havana malala ao amin'ny Tompo, samy mitondra ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra, apiray aminy daholo androany izay rehetrarehetra mbola mamatopatotra anao ka tsy hahafahanao mahita ny tavan'Andriamanitra. Ko andehantsika hitsangana anao ny hira 7:700 ao amin'ny bokira ao amin'ny FFPM ny 1:1 ihany dia samy mitondra ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra tsika. 7:700 natao anao ela aho. Tena ataovy amin'ny fonao mihitsy izany hira izany, tsangantsika.
ran'izay rehetrarehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka mbola namatipatitra antsika fa ny teniny miteny hoe raha ny zanaka osy no anafaka dia ho afaka tokoa ianareo hivavaka tsika. Jesosy tsy mendrika tokoina izahay menatra izahay na dia nenonina ny anaranao azany satria raha ny fahatalana vitanay ane Jesosy malaly tsy tokony ohatr'ireo mihitsy no misy anay kanefa ianao ane mahita ny adalana vitanay na zay rehetra nataonay tany amin'ny mangingina no eritreretinay tsy hitan'olombelona azany hitanao ane izany. Jesosy famposaka ilay masoandro hoe na ny fisainanay azange ratsy ny teny aloka ny vavanay miteniteny foana nataon'ny tananay tena ratsy avokoa ary indridridrindra moa Jehovah Ray Malala fa ny ao anatin'ity fona ity izay itoeran'ireo fakofako-pahotana maro samihafa ny fonay ny maloto ny fonay miavonavona ny fonay mora mankahala. Jesosy androany hoentinay ao anatrihanao mihitsy izany mba ho diovinao mba ho sasaninao. Jesosy maro be ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao nataonay kanefa n'izahay Jesosy mitonona ho mpanomponao kanefa na dia izahay samy izahay arange Jesosy mifanenjika mifakahaly mifanendrikendrika izany ege ny toetranay Jesosy androany izay Jesosy androany izay manaiky mihitsy izay androany mba ho diovinao tamin'ilay ranao dia ilay ranao mahery ilay ranao anadiovanao anasanao ary mbola mitady olo-bojena marobe mandraka ty andro androany ty. Mino izay Tompo malala fa Andriamanitra tsy mba mitahiry fahatezerana ianao. Andriamanitra rehefa tianao dia tiana ianao hatramin'ny farany araka ny teninao nge hoe ny helokareo ny hevitra mampisaraka anareo aminy ka dia tsy miainao efa nambaranay teo anatrihanao daholo Jesosy ny fahotana rehetra izay mamatipatitra anay tsy ahafahanao mandrianay. Mino izay fa manomboka izao ianao Jehovah Ray Malala manomboka izao ianao andrianay amin'izay ianao amafan'izay rehetrarehetra fahadalana vitanay teo anatrihanao satria na dia ny diaviny tongotra aizany hitanao avokoa ne izany Jesosy asa hely ianao avy Jesosy avy amin'izay Jesosy tongava anafaka anay amin'izay rehetrarehetra mbola mamatotra anay satria raha maha-olombelona anay ane Jesosy raha maha-olombelona anay tsy vitanay neny miala amin'ireny fahazaran-jatro maro samihafa ireny fa kosa Jesosy raha miankina aminao izay dia mino izay Jesosy fa anaisitra an'izay rehetra tsy nambolenao aty aminay ianao ny miteny indro efa vitako tomboka vatsy eo anatrehako ianao sambatra be izay Jesosy ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka ilay miteny aminay mandraka hariva manao hoe noho ny amin'ny anarako dia hononiky ny fahatezerako ary mba hiderana dia hamindra fony aminareo misaotra be dabe Jesosy misaotra be dabe Jesosy malala noho ny amin'izany famindram-po izay omena ho anay izany fa na inona tokoa range Jesosy ataonay rehefa tsy mamindra fo aminay ianao izany dia zava-poana daholo ny zavatra rehetra na indraindray izay te hiteny hoe izahay nge ka efa nametra tanana tamin'ny marary efa nandroaka dia voly tarisy fa hoy ianao aminay manao hoe tsy fantatra akory ianareo mela tampika ianareo mpanao meloko aiza moa Jesosy ny tany elianay fa androany izay Jesosy mino izay fa namela ny heloka ianao dia makasitraka Jesosy dia faly izay Jesosy satria vao vela heloka dia hindrana ny hirany Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona izay vao vela ny helony sy voasarona amin'ny fahotany sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahany. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy raha hitokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy nijalina napaka Ponto Pilato nomboina tamin'ny hazo fijaliana
matika nalefina nidina tany amin'ny fiainy Antsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any aviany tsara mivelona sy mba. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombonana ny olona masina, famelan-keloka, fitsangana ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Satria moriavana mino sasianao fanamelany helokantsika Andriamanitra, ko andehantsika hanavao ny fanoloran-tenantsika eo anatrehany mihitsy amin'ny hira 430 ao amin'ny firana fanampiny ka ny andininy voalohany ihany. Tompo malala. Tena ataovy amin'ny fona manontolo mihitsy izany hira izany. Sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eka amin'ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia tonga eo amin'ny sakramentany batisa itsika riavana. Andriamanitra miteny ary efa niteny izy fa tsy anginy raha tsy efa tsara orina Jerosalema, ka ny Jerosalema dia ny ankohonantsika. Jesosy niteny hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'iray afa-tsy amin'ny lalako. Tsy misy olona makany amin'Andriamanitra zany raha tsy Jesosy, raha tsy mandeha eo amin'ny Jesosy aloha. Ka rehefa tsy vita batisa ianao very ianao zay, na mbola kely na efa lehibe, fa ny olona tsy vita batisa riavana dia tratry ny ozy ny fahaverezana. Tratry ny ozy ny fahaverezana. Ka io zanakao vao naterakao io tsy malala an'izany, fa mivavaka ao ray aman-dreny ny isan'andro isan'andro, mandra-panolotra ho an'io zaza io an'Andriamanitra. Zay ny henon'Andriamanitra, fa le zaza tratry ny ozy ny fahaverezana mandrakariva. Ka izany no andeha anlorantsika ny tenantsika na ny zanakitsika ho an'Andriamanitra raitsika. Ataontsika ny hira 870 ny andininy voalohany sy faharoa, raha mbola tsy tonga ny mitondra ny zaza dia ataontsika hatramin'ny andininy faharoa na fahatelo.
ary Jesosy a ny teny izao a fanorenana izao izy efa nomena ozy izy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ko mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisa azo ho amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina rehetra nandidiko anareo ary indro zao momba anareo mandrakariva mibara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao ary nisy nitondra zazakely eo aminy mba hametrahany tanana fa ny mpiana ny teny mafy azy reny nefa tezitra Jesosy raha nahita izany ka ho izy taminy avelao ny zaza natona ary aza rarana fa nytoa azy ny fanjakan'ny lanitra lazaiko aminareo marina dia marina tokoa nazovy tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny akory ary nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Amen. Moa ianareo a manaiky fa minolotra ireto zaza ireto ho an'Andriamanitra raitsika sotra tompoko manaiky ve nareo fa hivavaka sy hampianatra azy ireo hivavaka manaiky ve nareo a mba ho alain'ny zanakareo tahaka ary ho fianaran'izy ireo amin'ny toetra ny fiteny ary ny fiainanareo rehetra sotra tompoko manaiky hampiditra azy ireo ho mpianatra sekoly alahady va ianareo sotra tompoko manaiky koa ve hampiditra azy hiditra ho katekomena amin'ny fotoana tokony hirosony amin'izany rehefa 14 taona eo izy zany dia anjaranareo mampatsiaro an'izany manaiky an'izany ve nareo sotra tompoko fiangonana dia manao batisa amin'ny rano fa Jesosy Kristy manao batisa amin'ny fanahy masina tsangana hivavaka isika Jesosy indreto ny fiangonana Jesosy mitsangana ho vavolombelona fa ireto ray aman-dreny reto a dia efa nanaiky teo anatrehanao izany fanekena 5 natolotra ho azy izany ary dia hanolotra ny zanany izy ho anao tsy atolotra any amin'ny sampintsony izany fa atolotra ho anao Jesosy a dia ataonao zanaka ho manomboka masinandro anio ary dia ho isainao a ho zanaka ho malalanao tokoa dia tehirizy ireo Jesosy a fa fanaka voafidy ho anao tokoa dia misaotra Jesosy. Amen. Napetraka ny fiangonana. Rasolonjatovo Itoritiana fanantenana Tino Andria Miarasoa Tolo-Janahary Fanambinan-tsoa izay dia manao batisa ny zaza ho amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina Jesosy Kristy ilay tia zaza le omba azy mandritry ny androm-piainany ary hanome ny fahasoavany. Amen. Dia izao ny zaza ho an'i Jesosy fitahiana sarobidy anteherana ny avo fahasoavana sarobidy anteherana ny avo. Izay dia manao batisa nareo amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina Jesosy Kristy zanaka Andriamanitra velona ilay tia zaza omba sy aro azy mandritry ny androm-piainany
ary ho azy mandrakariva tezaony izao zazy zao ho an'Andriamanitra raintsika. Amen. Mahereza to miarotso menjanahary miafy derana andriany menjanahary Matisy Irvine. Izay dia manao batisanareo ho amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina Jesosy Kristy ilay tia zazany omba hitahanareo mandritry ny andro rehetra iainanareo. Amen. Tezao an'Andriamanitra raintsika izy. Rakoto Arson Tafita Soa Ismaël. Jamanga Menjanahary Samira. Izay dia manao batisanareo ho amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina Jesosy Kristy tia zazany omba azy hiaro azy mandritry ny androm-piainany. Amen. Tezao ny zaza ho an'Andriamanitra raintsika. Andriana Solo any Ray Steven. Rakotondrabango ary ny aina Lionel. Izay dia manao batisanareo ho amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina Jesosy Kristy tia zazany. Amen. Tezao ny zaza ho an'Andriamanitra raintsika. Anjarany Rina Fitahiantsoa Nehemia. Rabenjarson tsy lavina. Zaho manao batisanao ho amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary fanamasina Jesosy Kristy ilay tia zazany ombanao mandritry ny androm-piainanao. Amen. Tezao ny zaza ho an'Andriamanitra raintsika. Manaiky marina an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ve ianao? Sotra tompo. Manaiky ve ianao hibebaka sy hiala amin'ny ratsy rehetra ka n'olo tena ho an'i Jesosy amin'ny andro rehetra iainanao? Mandohalika ianao dia atsangano ny tananao. Atsangano. Sotrarao Jesosy fitiavanao teranao Jesosy. Jesosy. Tia Jesosy anao teranao. Tena ho anao a Jesosy. Anava-diavina Jesosy. Amen. Rabenjarson tsy lavina. Zaho manao batisanao amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny tompo Jesosy anay omba sy hitahanao, hitsinjo anao mandrakariva ny masony, hanolo-tsainanao izy, ampianatra anao izay lalana alehanao, ary hiteny aminao izy hoe zanako ianao, asan'ny tanako ary tsy afoky. Sotra Jesosy. Amen. Eo mpipetrahana haka ny toerandreo
dia ataontsika ny hira vavakantsika aloha ary Jesosy eo tsanganantsika fiangonana hivavaka ho azy reto Jesosy eo misaotra anao zay satria afaka nanatrika teto ianao ary tsy nanatrika fotsiny ianao fa nanao batisana izy ireo zay fiangonana dia nanao batisa azy tamina rano ihany fa mino hafa ianao kosa nanao batisa azy ireo tamin'ny fanahy masinao ary dia ianao Jesosy tompony ho andrayany izy ireo ho zanaka ho anisany ankonany ny lanitra ho fianakavianao aminao ary ianao Jesosy anatanteraka ny teninao indro ilaza zava-baovao aminareo anio fa zanako ianareo ary zanao niteraka anareo androany dia makasitraka Jesosy ho taterahanao zany teninao zany ka dia hiaraka hikarakara ny zanakao ianao araka ny teninao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany makasitraka Jesosy makasitraka indrindra dia ny fahasoavanao ania Jesosy omban'izy ireo hatrany ary tsy andao azy na foy azy ianao ho eo amin'ny mandrakariva ny masonao amin'ny anarana Jesosy Kristy velona Nazareta no angatahany zany hiritsika mipetraka ny fiangonana mipetraka katoeran'izy ireo ataontsika ny hira tia zaza ny Jesosynay ataovy amin'ny fotsika fa tiany Jesosy ireo zaza ireo tezao azy ireo satria tianareo ataontsika zany mandra-pipetraka andaontsika ny andiny voalohany tia zaza ny Jesosynay Fehezam-boninkazo ho an'i Jesosy no nahatrarany reto namantsika reto tsingeritaona isan-karazany dia arabaina manokana na ny nanoratra na ny tsy nanoratra fa tombo-pitahiana avy amin'i Jesosy zany dia tsy hainy tsy rahaba nareo rehetra izay voavy nandray ny fanahy masina tamin'ny alalan'ny batisa teo arabaina ihany koa ny sika rehetra satria isika izao no zanaky ny fifoazana dia tsy haiko ny tsy hidera manokana ireo izay ny safidy nanao ny akanjo masina mampiandro mahiraka mino ahako fa amin'ny taona manaraka ohatran'izao dia hitombo ny anatanteraka an'izany toromarika teneny ny tompon'andraikitra izany dia amin'ny fanaovana ny akanjo fotsy sy ny akanjo masina toy izao indray hoe avantsika makalaza tsingeritaona anio fa 17 ny volana novambra Rabetra no endry na sandratra tamin'ny 17 ny volana novambra Randrianony dia mondra 14 ny volana novambra Gilvano tamin'ny 19 ny volana novambra mangataka fahendrena ary Razafin-dramiadana tamin'ny 15 ny volana novambra dia voavoatonina ny anaranareo teo dia efa eniny Jesosy sahady handrotsaka fitahiana ho anareo ane izy fanomezana lehibe avy aminy dia ny teny ny soratra masina izay voasoratra ao amin'ny Deutéronomia toko 7:20 andriny ny 9 Deutéronomia 7:20 andriny ny 9 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy handridiny fitahiana ho aminao Jehova amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataony ny tananao ka hitanao izy any amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ho anao dia ho hamarinan'Andriamanitra aminao ane izany teniny zany mba ho fanamarinana fa tsy zava-poana akory na tongavanao eto androany nanolotra n'izany fehezam-boninkazo izany noho ny fitsingerenan'ny taona nahaterahanao
Fita. Dia hiaraka hitsangantsika hitondram-bavaka ireo avatsika ireo. Jesosy misaotra, misaotra, misaotra. Teny fohy malaza ny eo am-pona rehetra izany Jesosy isaorana ianao. Noho izao fitahiana homena ho anay izao, hatserovanay Jesosy fa tsy avy aminay, tsy ny herinay, tsy ny tanjakay, tsy ny fahaizanay na ny vola makarenanay ny mbola nahatraranay izao andro androany izao, fa fitahiana sindra fo avy aminao ririany dia zany Jesosy no isaorana ianao. Ka ankehitriny reto ny havanao, zandrinao, malalanao Jesosy tondra fehezam-boninkazo hanaingona ny altaranao masina Tompo, mba ho fangatahana famelana avy aminao, mba filazana fisaorana ho anao Jesosy mety kely, mety betsaka Tompo, ny riana indrindra dia mba hamafy ny fahatezeranao aminay ane zany Jesosy, ka namarinanao aminay ny teninao hoe makanesatria amiko anareo rehetra izay mavesatretana ozy ianao, izao no hanome anareo fitsaharana. Dia zany fitsaharana izany ane Jesosy no irian'ny olona rehetra eto amin'izao tany fandalovana izao, ny azakazahany isan'andro hitadiavana naizanaiza Jesosy. Tompo tsara sy masina indrindra, tsy mahita an'izany zahay enda ato amin'izao tontolo izao Jesosy ary betsaka taminay nefa nanandrana nitady an'izany fa tsy nahita, dia tonga midodidody eto an-tranonao Jesosy, mideranao, mankalazanao, manome voninahitra anao satria tsy mahefa na inona na inona izay raha tafasaraka aminao. Dia mangataka fahendrena ny zandrikelinao Jesosy, mba homenao an'izany ane Jesosy izay mianatra Tompo toloranao saina ka ho ambony ho lohany fahatsorambiny amin'izay atao rehetra, izay miasa Jesosy na ao anatin'ny fitadiavana asa, henao ane hialolalana azy amin'izay rehetra alehany dia ny fiainany andavanandro hatserovany Tompo, fa na ny rivotra, na ny rano, na ny masoandro ny fofinaina avy aminao, dia hideranao isan'andro izy, hatsiaronao isan'andro izy fa tsy androany fotsiny ihany. Tompo tsara sy masina indrindro, mbola verina ihany ny fisaorana ianao misaotra, misaotra, misaotra Jesosy. Mpanomponao Jesosy no mangataka an'izany ary mbola hanomponao mandra-piala pofinaiko. Misaotra Tompo. Amen. Eny Tompo dia miarahaba ny sampana fifoazana rehetra, reko fa hoe miakanjo fotsy daholo sika androany misaotra nareo na me voninahitra an' Jesosy teka ho an' Jesosy sika, misaotra Jesosy. Afatra napetrako ny Tompo ho antsika dia izao ho antsika fifoazana rehetra 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 rehetra. Tsika dia mandroka devoly, manasitrana, mamaha olana, tsara zany. Vita izay dia lasitsika mody any an-tranontsika isafitenan'ny devoly. Ianao ihany nandrondrokanay teo, ho hitanao ny anao, dia iny ianao idiran'ny devoly, dia kamo amin'izay miasa, kamo miangona. Dia nanafatratrafa Jesosy rehefa vita ny fitaopavahana rehetra, ny asa rehetra, fandroana devoly rehetra, dia tsy maintsy ny manao ny hira faharoa amby 20 sika ao amin'ny boky hira fanampiny hoe mitsimoka ao tanimbolinao riray ireo zanakazo mbola kely. Eto am-babaka le asa nataonao teo hoe za Jesosy ny asa ndamboly nanondraka apetraka amin'eo re zanakazo mbola kely
raha sendra tanin'andro mahamay na rivodrozabe zay mamely alofy tatano mafy zay nerinay tsy ampy velively te apetraka amin'ny tompo a le asa teo. Diny faharoa ry Jesu aloha rano feno soa mangalahala sady fototraina maafaka etaeta zao tontolo zao ampy zay rehetra ilaina ny taninay Jesosy mba honeno. Tanao mba mivavaka anao amin'ny taninao a fa raha ilozanao zay a karakaina. Ny andininy fahatelo ny asanao mangina ry fanahy na dia tsy hita aza afafazo alefazy mihitsy le fanahy ndana miasa ry fanahy ny faka ny meo tsiro ny taony a tondray tsy anazo ry hery lehibea mba miesa. Fa ny andininy fahaenina mba ho anao mpiandry ho anao mpiandry zay ny asa teo. Ny andininy fahaefatra hoe indreto tompo a izahay tanora anaro bitsio moramora hiasa sy amboly isan'ora andresy ireo devoly zay mampidodoza. Erezy tompo ny miaramilanao e, erezy tompo erezy ny miaramilanao. Fa iny a mba hery ho anao a mpiandry aza dino mihitsy zany fa tsika ny mila tondrahana fony. Raha misao tsisy rano zao fa hoe tsy azo manotraka voninkazo aza manotraka voninkazo mihitsy sika ianao e. Raha ianao mpamboly ara tonga dia kivy maty daholo zay nafafy rehetra. Zay ny voalohany. Ny faharoa misy zavatra tena mampalahelo an' Jesosy mihitsy lazaiko anareo mpiandry rehetrarehetrarehetra zany. Ina mampalahelo azy tamin'ny voalohany aho a nampianatra anareo hoe mba ho hitanareo fa azo atao tsara ny vavaka, azo atao tsara mitondra mibavaka. Dia maka ilona olona ray a na roa tsika mivavaka ho an'ity olona ity dia milaza ny heviny daholo ireo olona ireo amin'ny nofy. Dia izay a vanim-bavaka ho an'ity olona ity. Hitatsika fa nety zany fa ndiran'ny devoly ny betsaka. Ina moa zany miala tsiny amintsika nisy mpiandry kely eo efa 19 taona moa izy fa dia mpiandry kely aloha ny tomboany ny alehibe ny alehibe ny alehibe nety tsara. Ary nomboka lehibebe amin'izay izy amin'ny 14 taona eo a dirany devoly ary efa niteny mihitsy anana hoe avianao aty e tsy Jesosy tsony no miteny aminao no a fa devoly. Zay ihany ny onako taminy ndao anao esana tsy hitako tsony zay nisy azy nanafatra ny ray aman-dreny a tsy azo izy eto aty amin'ny birao izy eto tanana mihitsiny tsy azo izy a marary ry izy lasa ry izy lasa nianatra izy nanao 2 taona nampitady azy foana reko afaka 3 andro zay vao nalevina maly sy afaka maly maty izy. Tsy namangy tany a fa ny mpamangy ny laza fa namony tena hono izy mbola ho nitady namonony tena ary reo ny taratasy napetrany hono tsy hitako fa ny mpamangy ny teny zany. Ao ndraiky koa ny mpamangy ny teny hoe tena ny teny mafiaza ny ray aman-dreny angamba tsy zakana dia namony teny izy misaotra ny ray aman-dreny olona ny teny misaotra nareo mihitsy raha nananatra fa rehefa tsy mety anarina izy a asy Jesosy zay. Ina tiako lazaina amin'izany
tandremo izy Jesosy ny mampitondra vavaka olona tsony. Tandremo zao ny afany ianao izy ozy mpiandry, maninona ozy raha tonga dia miresaka ty amiko ianao, fa maninona manafatra olona, manohitra sika marary ny kibonao dia maka an'ireo olona avy any Ambomanga kely ry ianao, makany amin'ny mamanao, marary any ahoana ny kibon'ny zanakao olona avy any Ambomanga kely nira, makany amin'ny mamanao faly nareo reny amin'izany sa tsy faly? Tsy faly nareo, zanakao oatrano, maninona ozy raha miteny amiko, fa maninona manafatra olona. Dia io ny tenin'i Jesosy hoe aoka ozy tsisy mpiandry tsony teny hoe eto ambavaka, asa atao ian'ny tsony tany adirany devoly mihitsy io mpiandry io. Anankiroa ohatra ameko anareo, fa nandefa SMS vavako maly, tata tena malahelo mihitsy amin'ny ataon'ny mpiandry, jereko vakiko ihany, za manana trano ampandofaina hatramin'izay, dia hoy le mpiandry tamiko hoe hoy Jesosy tsy azo ampandofaina tsony hoy ny tranonao, tsy manako hoanina dada, nefa za mpiandry, inona ny tenin'i Jesosy ny amiko, fa tezitra be mihitsy amo ary tezitra koa Jesosy. Angamba mialona anao ilay mpiandry, na niady taminao dia manao valifaty aminao izy. Asa mampitondra vavaka olona Jesosy ho any tenin'izany, ndana mety toraka aminy, zany no mampiandry antsika. Ny anankiray faharoa, mba hiantikanam-bavaka nge ary mpiandry, tokony vadiko ve ty bandy ty sa tsy tokony vadiko? Viziny apitso, tsy tokony vadinao hon'io fa anazo mitondra am-bavaka hon'io fa tsy anao. Nefa nitomanina moy fo mihitsy le zazavavy, le zazalahy koa am'izay nahinan'izany dia itindray ny nalaina, herinandro fotsiny dia totondro be tao an-trano. Dada tena hitoko ve ny vadiny men'i Jesosy aho fa miady be ne zay fa isa ho any teny aminao hoe ito ny vadinao, ry mpiandry ry. Zao lazaiko anao, tana mandohalika, fona mihitsy a Jesosy, korotana be ny tokantranoko, tena ianao tokoa ve no ny teny hoe za no vadinao, fa tsy ty raha matody. Naka teny izy teo masoka, teny azony devoly raimilaingy zany. Mora idirany devoly atsika, manjary minomino foana rehefa mpiandro no miteny. Aoka tsisy tsoro zany, asa atao ian'i Jesosy tsoro zany fa tezitra be izy, zanako izy ozy avia ty ny zanako, inona ny olana? Amoa zavatra tsy hain'i Jehovah va? Fahazamena olona. Ho an'ny mpiandry mihitsy tenenako zany ary lozainy zany, naiza, aoka zay dana metoraka amin'i Jesosy, zokinao ane io io ane azo andaharana. Nisy intanarany ty nofy olo vakiko anikeo, nofy kozy fa maty ty zokiko ty, zokovavy zay le nofy io dia tao anaty nofy aho ozy no ny telo hoe
jesosy nalaina ny zokoko zareo anisy fa voateraka izy raha nikarakaraan'ireo fa mba vojeo a jesosy fa mba mifona aminao mihitsy ny aho ahoana ny de manao zao ianao le olo zany efa maty de le zandro nitondro zay ny ambavaka de ao anatin'le nofy vita ny vavaka ny hiratra ny maty faly be mihitsy izy misaotra jesosy misaotra jesosy misaotra jesosy tampoka teo indray mikipy mason'le maty de tena maty de nitomany ndray ny vavaka hoe jesosy mba jereo le kaboty reo voanykeo zany nanontany azy manao ana zao izokonao io fa tena marary be mihitsy izy dada mandany aingana anao esana satria ao anatin'le nofy nesako izy ozy nesako miala ny devoly fahafatesana vita zay de niratra mandany aingana io esana voeo zany any an-trano anao de sa telefonao ao rehefa raha riva fa jesosy ny azo resany azo dongina miteny zany aminao mba tonga de andananao any direkta mihitsy jesosy misaotra tompo misaotra fatelo tahaka ny androany zao be debe le nofy de tsy vitako nyteny andre mandeha hoe makany amin'ny brodo daholo zay na nofy ka tsy voalaza be debe ny taratasy fa anankiray ihany ny tonga tany amin'ny brao le pitsininy matahotra leo be dia satria tsy vitako le nofy ary anao tsy nahazo valimbavaka noho zany dia nanapa-kevitra hoe ataovy SMS ohatra ny nen'le madama teo tsy velan'ny mpiandry anofatrano ampanofatrano zao ana de ananiko anina raha tsy misy de mamaly azy amin'ny SMS hoe tsy marina zany jesosy tsy mampijaly olo loatra zany jesosy tsy mampahatra olo loatra zany ampany foany tranonao fa inona raha no hoaninao de voly zany mamono olo zany zay le toko zany hoe ataovy SMS raha ohatra ka tsy vita ito daholy ny nofinao oko zay tompoka dia anao rakitra amizay tsika zao amin'ny kitapo an'ny fiangonana ny ampania atolotsika dolo ny fifoazana ny raha olona ka be asa be ora olona ny hiraka rehetrarehetrarehetra zay andeha nokany tsy maintsy jereniny sakafony ny fireany voly zany le safiafy tsidika isam-paharitany amin'ny sirotam-paharitany sirota saika isam-bolana hatrany amin'ny farany atsimika hatrany amin'ny farany avaratra vola ny fifoazana dolo zany rehetrarehetrarehetra zany reny lehibe ny toby 12 eto Madagasikara ny fifoazana mitsarakarà azy zay ny eritreretiko ny hoe isy fotoana anankiray anaovana sakafo eritreritra zany tsika mba hividianana tomobile koa fa le anankiray mena be io ndraindray maty de velona ndraindray maty de velona doza hoe amboary tsara daholo de ho amidy nandanina vola be vita izy io kanefa rehefa mijery hoe ohatrina raha vidin'ny sprinter anankiray 300 millions tsy manambola zany fifoazana tsy maintsy mihetsika sika ho fitoriana ny filazantsara ho famonjena reny avatsika rehetrarehetra zay loha ny androany fa de ny amin'ny manaraka fa niteneniko mimpandraikitra rehetrarehetra hoe amin'ny sisa rehetrarehetra de isy am'izay ny rakitra fahatelo isaky ny alarby tsy paipaika iny fa isy koa nefa ny andro anankiray novana sakafo akana vola
mino aho a fa mbo tafavoaka amin'izay tsika amin'izany sotra toko izay fotsika mpane rehetrarehetra dia atolotra ho an'ny sampana fifoazana dolo.
dia ampifaliana indray rehefa malala ny rabanantsika rehetra na tratra izao androm-bokatry ny fifoazana izao. Toy izao indraindra raha ny fiangonantsika vaky teny soratra masina iraisany FPVM rehetra maneran-tany anio alahady 17 ny volana novambra Romanina toko 9. Anasana antsika hatrany famakiana ny teny soratra masina sy ny fanatanterahana izay voasoratra ao anatiny. Avy amin'ny fifoazana fitandremana taninan'Andrano, herinandrom-bokatry ny fifoazana moa nanomboka tamin'ny alatsinainy mifarana androany alahady 17 ny volana novambra ny tamin'ny 7 ny tamin'ny 10 zao amin'ny 2 razy sasany dia fotoam-bavaka fanateram-bokatra ary anasana antsika rehetra rariva amin'ny 5 sasany fiderana lehibe miaraka amin'ny CLF fefy ny afafy ao amin'ny rihana faefatra. Dia mino fahatongavantsika maro amin'izany. Avy amin'ny komitiny sary sy ny feo, araky ny fandaminana natao dia misy ny hetsika déjeuner concert na sakafo pitahiana izay atao eto amin'ny Foibe taninan'Andrano ny asabotsy 30 ny volana novambra amin'ny rihana faefatra manomboka amin'ny 12 ora atoandro. Ny fandraisana anjara amin'izany dia 60,000 ariary na 300,000 francs. Ho an'ireo izay maniry kosa nomeny tombony dia 35,000 ariary na 175,000 francs. Noho izany dia mangataka antsika izay maniry andray anjara na fiangonana izany na promotion na vondrom-bavaka na mpiara-mivavaka mba hanantona ao amin'ny varavarana 001 eto amin'ny fiangonana manantena ny fiarah-miasa antsika amin'izany. Ampatsahivina koa isika vahoakan'Andriamanitra rehetra fa amin'ny herin'ny androany dia isy ny procession ho fanatanterantsika ny fanatsarana an'izany sary sy ny feo izany. Misy ny mahafoy be ozy kanefa ambinina ihany dia mino fa dia tsy raviravin-tanantsika amin'ny fanatsarana an'izany sary sy ny feo izany satria zava-dehibe tompoko izany mba hahafahantsika mandray aim-panahy amin'ny fotoam-bavaka rehetra eto amin'ny fitandremana satria efa vita ny fanatazana ny fanatitra dia atao aloha ny fanolorana izany vao tohizana ny raharahany fiangonana. Entoko satria vokatra ny sampan'androany ny mpiandry indrindra ny fifoazana indrindra ny tena natsara fa tena tia an Jesosy itsika. Ataontsika nira hoe tiako loatra ianao a Jesosy. Tsangantsika rehetra. Yeah.
misaotra jesosy, misaotra falifaly ny zanakao maheno ny teninao, mitoraka aminao, miresaka aminao, mifankaty aminao, satria tsisy mahavitanay afa-tsy anao rery Jesosy. Nanao rakitra zay fanatitra Jesosy, na kely iny na be ho anao, esana ho anao, ny angatahako aminao mamindraha fo amin'ny mpiandry rehetra ianao. Olombelona Jesosy, olombelona indraindray manaonao foana, mampalahelo anao, fona aminao zay, miteniteny foana, mampalahelo ny ondry, fona aminao zay, mamindraha fo aminay fa misisa kosa dia hita lalana vaovao miaraka aminao zay, satria anao mihitsy ny tena tianay ary tsy avoyanay. Voninahitra anay ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, entsy rehetra amin'ny tanteraka tokony izany, nanarany Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina mipetraka isika. dia ho tohizana ny famakiana andrarana fiangonana avy amin'ny Birao Foibe FPVM. Araka ny fanapahan-kevitra tamin'ny fivorintsika farany dia ilazana ny président promotion rehetra fa ny fionanareo amin'ny safiafa Foibe dia ho tanterana ny asabotsy 17 ny volana novambra manomboka amin'ny 7 sasany maraina ao amin'ny efitrano 770 Foibe Taninanandrano. Miangavanareo mba hampita vaovao amin'ireo namana tsy tonga tamin'ny fivoriana farany eto ambavaka mandrakariva io fotoan-dehibe ioanantsika io. Avy amin'ny Gaetam, voninahitra lehibe ho an'ny Birao sy ny komity arim-pikamana rehetra atao amin'ny sampana Gaetam ny manasa antsika rehetra hiaraka hankalaza n'Andriamanitra sy trotro ambavaka ny mpitandrina Rasoa Mianta Rijanirina mianakavy. Anio alahady 17 ny volana novambra manomboka amin'ny 12 ora eto Taninanandrano ao amin'ny Rihana faharoa, izay rana amin'ny antsa-piderana lehibe ifandrombona ny Gaetam, ny Katezat, ny Tiany Kristy, le Kaza, Piantsa Fiderana, Centre Ami 4+. Ny mpitoroteny dia Madame Raymondy dia Kona eto amin'ny Foibe Taninanandrano. Manasa antsika ho tonga maro. Amin'izao fotoan'izao moa zany nefa mandeha ao ambony ao zany raha fa miravetontsika ho an'izay nahazo fanasana dia mbola afaka makao ihany. Ho an'ny azo krismasy ny fiangonana, ilazana ny zanaky ny fiangonana rehetra na ankizy na tanora fa efa manomboka ny fianarana azo krismasy na arbre de Noël ho an'ny fiangonana ho an'ny 5 ny volana desambra amin'ity taona ity, ary mbola mandray ankizy hatrany. Ny fianarana kosa dia isaky ny asabotsy ny alahady ao amin'ny Rihana voalohany manomboka amin'ny 2 ora sasany ary mifarana amin'ny 3 ora sasany. Tongava daholo rakizy Filazana avy amin'ny Voamera ny katekomena. Ilazana isika mpiandry rehetra fa hisy asa sy fampaherezana atao an'ireo zanantsika katekomena ny asabotsy 17 ny volana novambra ho avy izao. Ny fanamanam-panady ao amin'ny premier étage amin'ny 2 ora latsaka fahefany, tongava maro. Avy amin'ny sampana lehilahy Kristiana FPVM Taninanandrano Ampandrana. Izay sampana SL4 dia afaly manasa antsika mpiara-mivavaka rehetra andray anjara amin'ny déjeuner emporté izay karakarainay ny asabotsy 7 ny volana desambra ho avy izao. Ny be amin'izany dia azontsika jifaina ny amin'ny mpikambana SL4 rehetra amin'ny vidiny 2 alina ariary. Mariana fanibia iray dia ahafahanao mandray anjara amin'ny fisariana ka mety azahoana loha maro isan-karazany. Filazana avy amin'ny sa. Ilazana ny mpampianatra sikolalady rehetra fa mianatra isika teo dingana 7 efa lasa tamin'ny maraina moa zany rehetra izany. Toy izao kosa ireo zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fandrenana tokantrano masina. Rasoa Velonandro, Randrianarinaivo, Paniela Mivady, Arjaona, Ramananjara Soa Angèle Landany, Ramanatsodamasy Augusta Mivady, Rasamy Manana Rado Mahafaly Mivady ankilany dia fanamapandreny, fanamasinana ny fanambadiany zafy ny zanany, Randrianaivo Njarana Tenaina sy Rasamy
Rasaminanja Sarindra Sandrine izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 7 ny volana novambra amin'ny folora maraina. Rajanasetra Rajaonastera Hari ny aina mamy mivady andaniny Andriamatora Andriamandimby ny aina Tinasoa ary somivady ankilany dia falamam-pandreny fanamasinana ny fanambadiany zanany Rajaonastera tolotrary ny Janahary tafitasoa ny aina sy Randriamandimby ny aina voary soa edena izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 17 ny volana desambra amin'ny folora maraina. Raha misy ny mahita ny tsy mamety ny anamasinana izany fanambadiana izany dia aoka izy ampilaza indray aman-dreny melolo fotoana voatondro. Dia toy izao indray ireo avantsika nodomandry amin'ny finoana ny fanantenana ny fitsanganany tena maty no ampandrenesina atsika ny fahalasfodimandry ny reto ava malalantsika ireto izay vakina mifanesy. Rabodony Rina Merlina mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ny fiangonantsika dia nasainy dia nodimandry ny zoma 15 ny volana novambra rehefa nivahiny 70 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rasamy Zafy Edmond ny zanany 3 ny zafy ny prêtre-po ny fianakaviana manontolo. Nofiny dia hiala ao an-tranony MS 38 terre Ambatobe Masinandrina ny alatsinainy 20 ny volana novambra amin'ny folora maraina. Entina nomezam-boninahitra sy ampaherezana ny fianakaviana eto amin'ny FPVM Tanandrano melony ametroy anazy any amin'ny fasandrazany Atandrokomby Ambomalaza. Randria Manana Miora dia nodimandry teo amin'ny 20 taonany hoy ny rainy Rasolofomanana Victor ny reniny Randria Narso Clotilde miray tapo aminy izay miisa 3. Nofiny dia efa voalevina tamin'ny alahady 10 ny volana novambra tany amin'ny fasandrazany Ambohitsoa Manandrina. Ny fianakaviany tompoko vavy dia namela fararakitra 50 000 francs. Andrianarlala Luka Mbolarso dia nodimandry ny alatsinainy 12 ny volana novambra teo amin'ny 17 taonany. Ny vadiny Rasoa Malala Saoly Rina ny zanany 3 ny reniny izay mpiara-mivavaka eto amintsika STKVM promotion fanomezana Ralalany Rina Lydia Noely Arso. Nofiny dia efa voalevina ny alarobia 17 ny volana novambra tany amin'ny fasandrazany Ambatokely Ambanitsena. Dia Andriamanitra tompony fampinonana tompoko no iritsika indrindra piona izany avantsika tramanjo izany. Ndrarany fiangonana dia ho tohizana amin'ny famakiana ny voady masina izay ho ataon'ny mpanompony. Mbola miarahaba-tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny fahasoavan'Andriamanitra iray ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompony ho aminareo tsirairay avy dia miarahaba manokana ihany koa ny sampana fifoazana na tratra ny fotoam-bokatra androany dia tonga eo amin'ny filasana ny voady masina isika tompoko dia lasilaza lehibe no Maria
tamin'ny zanakay fa tena tsy takatry ny sainay tokoa ny fitiavanao anay noho ny famindramponao ka dia misaotra
vokatra tsara amin'ny faranatao fianarana. Ianao Jesosy moka namana enina mianaka amin'izay rehetra vokasaina Mandariani, amen. Eny momba ny nofy anankitelo ihany ty dia milaza aminareo ity anankiray ty fa teo ankimaraina fantatro raha tsy mitompony hoe inona moa ny antony itony resahana an'ity ahoana ny nahatongavan'ity teo indray rehefa avy ny hira izay tamin'ny alahady teo dia nangataka tamin'i Jesosy aho hoe inona ny tokony ataoko fa tia hampitombo ny fidiram-bolako aho sy tia hanampy any dada sy neny. Io saripady be mihitsy ny miona amin'i Jesosy. Zao ny teny hoe rehefa tsy manaraka zay lazaiko eo amin'ny Baiboly ny vavaka ataonareo dia tsy miaino voalohany indrindra aloha soratra masina milaza hoe ianao raha mivavaka olona tokana zany ianao dia midira amin'ny efitranonao dia idio. Zay aloha tsy maintsy mahita trano anankiray ianao na salon ianao rerino ao idio. Raha ohatra ka rideau fotsiny manelanelana anao sy le efitrano tsy mety satria anao hibebaka, tsy maintsy mibebaka fa tsy tiany Jesosy tonga dia miteny aminy ianao fa tsy maintsy mibebaka. Sa Jesosy dia nijangajanga 50 tamin'ny ranona atao veniny vadinao anie zany raha pitso anao dia tsy etsony. Zay ny ataoko hoe ny teny Jesosy hoe idio. Fa raha rideau fotsiny aza mivavaka tsy mahazo azy amin'izany ianao idina dia ao anao mitabataba amin'i Jesosy tsisy maheno. Zay anao vao mahazo atonao sambolidika be daholo mitiano lazaina ka dia misy rehefa ina tonga 24 25 26 amin'ny 27 novambra tafaverina dia amin'izay alarobia dia miona amiko anao raha mety, raha tsy mety dia miandra ny sabotsy zay mahafaka. Fa olazaiko aminao hoe zao ny fahazahoana azy fa tsy mahazo vetivety azy ohatra zao ianao korotana amin'izay valimbava koa rehefa aveo. Nanofy adadany anjenin'olona lehilahy 4 ny telo tandindona ohatry ny olona. Ny iray lehilahy matanjaka be nandositra ny azakazaka ary tonga teo amin'ny tanety tantsanankiray any reninay feno olona mipetraka amin'ny tany feno ahitra. Eo fovoany misy W iray dia eo ny reninay efa maty no mipetraka izy ireo ary dia lasa koa aho nakeo aminy ka lasa nanjavona ilay tandindona telo. Fa ilay rangahy matanjaka be andatsakaina mihitsy ny hevony tsy tafiditra dia vy tapaka ilay nofy. 5 andro taorianan'izay dia mbola nisy tandindon'olona maro be indray nanentsika ary raha nandositra aho dia tonga teo amin'ny tany tsaha io ihany ka eo morony misy poto mitsangana ary rehefa tratra aho dia nijoro teo amin'ilay hazo
dia nisy nanainga hiakatra ka nisy tandidona mainty be napidina dia tapitra ny trano ipetrahanao io kaiky fasana mela tao anao ireo tandidina rehetrarehetra manentsika anao ireo a ireo ny tolapaty eo ambaniny eo akaiky ny tranonao io ary eo tsy manaiky mihitsy ny ipetrahanao eo okendaina io ianao ary hoe ianao hoe misy anankiray mihitsy fandatsakaina okendaina eo ianao raha mbola mipetraka ao ihany fa mela tao ianao fa mitena zay fa matin'eo ianao na maka amin'ny toerana akaikikaiky fasana io ianao a fa be deaibe a ny razana amin'ny levinao maka bulldozer ianao dia okoazana daholo ny tany hatrany amin'ny 2 metatra dia hoatana daholo ny taolana dia dorana zay anga fa rehefa tsy vitanao zany a dana amin'lefa fa matin'eo ianao tao anatin'ray volana latsaka kely teo a dia matetika manofo mandevona foana tsy mety hitoko anefa hoe iza lay olona maty fa na ny fianakaviana na ny vatapaty na ny fasana zany dia hitako foana mifandimby hitako anaty nofy efa saika andefa nofy teto amin'ireny teto ihany aho a fa nangatakandro foana sady somary natahotra ihany a dada tamin'ny alatsinainy ariva teo anefa dia maty tampoka ny anadahako fa tratra ny AVC ary efa nandevona izay fa zay vao tadidiko fa ilay fasana tao anaty nofy a io fasana io zay ny fahavoazanao zay ny fahadisoana nataonao efa manonofy mihitsy ianao a fa nahita izy teo nandevona foana ianao tsy hitako anefa ilay olona maty na fianakaviana na vatapaty na ny fasana fa nefa re foana mivoriverina amin'ny nofy rehefa nahita an'izay ianao a efa mampitandrana anao Jesosy hoe isy maty ane fa tsy niteny ianao tsy nentinao teto ty tsy neona tamiko anao dia nangingina ny anadanao ny tapahany Jesosy ny lalandrany dia maty izy fa raha teo zao anao any tonga tany amby dia niteny aminao hoe teneno ainga ny eo anadanao io fa ho tapaka ny lalandrany nandevony ianareo vao fantatra hoe ty fasanay tikaka no nisokatra any ny tokony tonga saina ianao hoe misy anankiray amintsika maty tokony vonjenao aingana izy hoe aingakaingakaina makany amin'ny dokotera ahena ny tension anao na nakatio aingakaingakaingana fa misy fanafody zay karazana bombe hosorana amin'ny lohany fotsiny dia tsy tonga fahatapahany lalandra io dia diso anao zay neny mahatonga an Jesosy malahelo tsy miaino azy tsika fa miavonavona fotsiny zay ny mampalahelo azy tsika nefa mivavaka mame valim-bavaka izy Jesosy fa inao tsy miaino sangana amizay tsika hivavaka ary eo an-tanana rerako no apetrako izao ny fia ainakorehetra mba taio ny zanaka marobe ny fafa tame dia erizeo ovaraipia barovina babakisika
faly zay Jesosy e, mbola maheno foana fa mamaly vavaka ianao. Manoro lalana anay ianao mba tsy hisy ny maty ao an-trano, fa izay tsy nahalala an'izany. Tahak'izay nefa mba voavonjy na dia ny ana-tany aza fona aminao zay a, raha ohatra ka tsy afaka na natahotra fotsiny ara ilazan'izany ety, fona aminao zay tsy navita didy. Ao zay rehetrarehetra taeona aminao, tsy maintsy mbola ho ampianarinao Jesosy foana hoe ianao raha mivavaka midira amin'ny efitranonao dia idio. Rehefa tsy manana efitrano zay Jesosy dia tsy maintsy mitady naizanaiza misy an'izany, fa ianao mihitsy milaza fa za tsy haino, satria voakitaba anareo, satria tsy mahavita fibebahana ianao, menatra manao fibebahana. Very foana ny andro ny ivavahana teo, mangataka aminao mbola mba hahita olona manana efitrano manokana mba hivavahana izy Jesosy. Manoro lalana nenao e, misaotra Jesosy. Manoro hevitra koa enenao e, eo ny mitady fanampy ny fidiram-bola efa asehonao, fa tsy mazava aiza milalaka neny, aiza misy an'izany, fa tianao no miresaka aminao. Zany no tianao Jesosy dia mangataka aminao aho a, mba hijery zany mpanomponao rehetra izany, mangetaentanao a, ka hita fanampiana avy eny aminao a, ka dia toroy lalana izy. Misaotra Jesosy. Zay rehetrarehetra koa Jesosy manana daholo. Ao ny tonga dia tenenanao mivantana, tonga dia mazava. Misaotra Jesosy. Toy izy foana zany. Ao izay tenenanao minofy kosa, mety ho maizimaizina, nefa Jesosy ame fotoana foana izy iresahana aminay a, ilazana ny sitraponao. Isaraka arizay Jesosy. Anahoana indray ny any atokantrano, anahoana indray ny fiainana rahampitso. Any tsy afaka mivavaka izay. Eto anie izay afaka mivavaka aminao e, fa ianao mihitsy no miteny hoe mitoerana izay nitsonareo ny anarako, eto ty toerany ty. Eo no nataonako anao, eo no hitahiko anao, eo no valim-bavaka. Tsy mba mandainga anao Jesosy. Ray minitra raha ny mangatahako aminao a, mba hoy ny amin'ny dabo tsirairay avy ianao. Misaotra Jesosy. Te hita ny endrika eo aho ianao Jesosy, reo ao daholy na ny mahantra na ny manan-karena, tia azy ianao. Ianao koa mbo miteny hoe tandreny feonao a, azafady ary Jesosy, azafady mba hiondrika kely ianao. Misaotra Jesosy. Tanterao ny teninao hoe inona ny tianao a hataoko aminao. Ianao ara ny bitsibitsika ny mpanomponao Jesosy, fa mila valina e, mila famonjena, ka ianao ny vavakay. Misaotra Jesosy. Voarainao ny vavaka. Reny ny mpanomponao e, aza velanao angaiay. Fa ianao Jesosy ato aminay ny azo antsony e. Antsoy aho dia ho valiko anao. Ny antso izy, manantenanao hamaly azy Jesosy. Hiakatra ny an-danitra zao dia zao ianao.
fa ianao ny mpanalalana aminay amin'Andriamanitra ray. Tady ty ny teninao Jesosy hoe hivavaka ho anao aho mba tsy ho levona ny finoanao. Tezao ampaherezo fampanomponao. Dia mangataka izay Jesosy, mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao ny baba. Ny anaranao no angatahako izany Jesosy. Rainay izay ny an-danitra mba masina tonga ny fanjaka atao any isitra ety atao takany ny an-danitra beonay no ny any nasazo ary mamela efe tako namelana izay ary tondra ny amin'ny fakapanahy anafany aminazy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Ray sodsodrano ho Jehova tompony maro aminao tahanareo ny Jehova ka hiaro anareo na amin'inona na amin'inona na amin'inona mampitahotra anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ane izy, amindra fo mpamindra fo mpanoro lalana mpandefitra, anandratra ny tavany aminao ny izy. Vavaka ho anao, verina avy any izy amenao ny fiadanana. Ny fiadanako no meko anareo Jesosy, tsy izao tontolo izao mendry zany, za mahay manome anao an'izany, na amin'ny fianaranao, na amin'ny asanao, na amin'ny asan'ny tananao, manahirana anao rehetra hatrany amin'ny tribonaly, vavaka honao izy. Anao ny tera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro tenika rehetra. Tanteraka tokony izany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Samy ten'Andriamanitra.